fatelo herinandro taorian'ny fampidirana ponjavonjomaika ny tangalamena Zakarias Patrika kosa dia tondra ny heviny ny zanaky ny Tomasina izay solon'ny parlementaire le 10 Jean Joachim Matena araka izany ary dia mitaky ny amoahana ity tangalamena manana maizy azy any amin'iny faritra atsinanana ity ny fikambanana izay ponina any amin'ny ilany atsinanana amin'izay. Manany momba ny fahasalaman'ny tangalamena Zakarias Patrick sy ny mety hijanonany any am-ponja mandritra ny fetiny farany taona ny zanaky Tomasina. Mitaky ny amoahana vonjimaika ny tangalamena Zakarias Patrick araka izany ny zanaky Tomasina araka nambaran'Andriamatoa le 10 Jean Joachim. Ny zavatra tahorana mantsy dia izao. Manomboka any amin'ny le 16 na le 15 zany dia hoisy ny vacances judiciaires. Zany hoe tsy asa ireo fitsarana pitsara rehetrarehetra ireo manomboka amin'izany fa vacances zany amin'ny tapany volana janvier ano any ngamba vao mety asa andray zareo. Dikan'izany zany dia ajanona any am-pony zany le olona mba farafara tsy nomena LP le olona raha ohatra ka tsy hotsaraina. Zao le olona efa tsy salama. Natahoranay ho fatany am-pikadranany ray. Zay zavatra ianao rehetrarehetra ho fatany am-pikadranana satria nantoetsena koa nge mizoe rôle amin'io e. Hoe nieritreritra hoe tangalamena ty dia voagadra ny olona gadran'ny olona amin'ny zavatra tsisy dikana ty amponja ty mampalahelo zavatra zany ary misy fantraikana amin'ny toetsain'le olona ka eto zay dia mbola miangavy aloha atao hoe fiangaviana le izy ameo LP le olona ameo LP Zakarias Patrika dia ataovy ny fanadihadiana satria io taratasy naseho io nge misy mpanao signature io, misy anarana be dia be io. Zany moa zany hoe faotenany eto aminareo teo fa zay amin'ny commission d'enquête parlementaire dia nivoly androany dia ny zavatra ny fampiresahana tao dia nijerena ao fond le dossier satria fa naterin'olona ao aminay le dossier ity nge zany dossier zany dia efa nidininay dia rehefa nandinika le dossier zay dia misy manao signature io, misy anaran'olona ao dia ho jerena zany. Mikasika ny fanondrana an'Andramena araka ny fanazavana ny entin'Andriamatoa le 10 Jean Joachim dia mbola misy ny fanondrana mandeha amin'izao fotoana izao ary miantso ny tompon'andraikitra mba handray andraikitra tandrify azy avy izy ireo.